politika sosialy fiainam-pirenena toe-karena zava-misy izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Hoe ny anteny miaram-pirenena no mifidy n'inona ny prime ministre ahafahana maninona mandanjalanja ny herin'ny filohan'ny repoblika tsy ahafahany manao zay tiany fa raha izay no esprit hitondrany azy ny toetrany jusque tsy namaky ny lalam-panorenana izy zany dia nefa manao politika. Ny anteny miaram-pirenena dia natao anara-mason'ny mpitondra fanjakana Hoitahiana Razafinjoelina, filohan'ny antoko firaisan-kina an'ity tanindrazana na ny FTT, nandritra ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety anio. Diso tanteraka ny anteny miaram-pirenena dia natao anara-maso ny fitondram-panjakana. Nametraka lalam-panorenana antsika ny teny hoe okizay andidy-jadon'ny filohan'ny repoblika fa ny anteny miaram-pirenena no misafidy ny prime ministre. Ka raha ohatra nefa ianao miteny hoe izay dia anaraka ny antokon'ny filohan'ny repoblika dia ny dikan'izay averena amin'ny filohan'ny repoblika ihany izany misafidy prime ministre. Inona fotsiny naovana tolona niaraka tamin'ny filoha Zafy Albert tamin'izany? Tsy ny olombelona misafidiana hoy izy. Atao fakana lesona ireo fanambarana nataon'ny solombavambahoaka tsy miankina fa ny fiarahana amin'ny fitondrana no ahafahana mampandroso. Fanambakana ve? Azay ny zavatra misy. Tiako tena izany amin'ireo vola misy eto amintsika ireo efa be da be ny zavatra azo atao raha tena mahalala ny fototra ny antsoina hoe firenena. Fototra firenena dia ny olombelona. Andro raisam-pirenena ao am-poniny tsika zao dia ny olombelona no misotro rano. Ny olombelona mila herinaratra ahafahany manina, ahafahany miasa, ahafahany miaro tena amin'ny tsy fandriampahalemana. Avy alao izy ny olona hiasa sy hamokatra fa mahavely tena ny malagasy. Volam-panjakana dia misy député maromaro miteny hoe ajanony io vola be da be ao amin'ny présidence io fa alao io andeha any amin'ny tatsaha, ahafahany tatsaha mamokatra amin'ny lafin'ny tsy fandriampahalemana. Izao lasa projet présidentiel daolina ny fanamboaran-dalana maintenance ary saitsaino route nationale numéro 2 lalana makany Tomasina fikolokoloana tsy hoe fanajariana vaovao fikolokoloy maintenance projet présidentiel zany hoe miala vola amin'ny présidence zany dia atao inona tsoa ministre reo olona dia izany no lanin'ny député atsika zany lanin'ny maronisy atsika dia aza manantena fampandrosoana. Anambara ihany koa ity filohan'ny tokony FTT ity fa tsy mankasitraka ny teleferika. Misy zavatra hafa mahasoa sy ilain'ny firenena sy lahara-pahamehana. Tsy ekeko ny teleferika tsy manaika enimpolo amby zato tapitrisa euro ny saran'ny teleferika dia jereo tsara fa misy projet zay ihany ao ministère ny rano valopolo amby zato tapitrisa euro tsy ampy roapolo tapitrisa fotsiny izany amin'ny fanajariana ny rano eto amin'ny faritany n'Antananarivo. Hoe raha ohatra ve tena mipetraka amin'ny politika amin'ny fampandrosoana rano zany mitondra ainy ny rano ane mahafata rehefa tsisy rehefa malotana ny rano mamparary fa ny teleferika ane tsy manasitrany. Manangy amin'ny malagasy araka izany Tahiana Razafinjoelina mba tsy hanary fanantenana fa hijoro hatrany ho amin'ny marina. Fantatrareo marina zarao le marina amin'izao fotoana izao nefa mora kely manaparitaka zavatra marina. Rehefa mahalala marina isika dia efa tokony mba samy joro hoe tsy izy zany fa zao aloha izy. Ka izay ny teniko hoe mijoro foantsika marobe ny manontany fa ahoana ny toy an'ity tanindrazana ahoana ny toy an'ny Tahiana Razafinjoelina joro foantsika ny hevitra tsy miova mihitsy dia maniry fanantenana averiko tsara maniry fanantenana azariana ny fanantenana ho antsika malagasy fa ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra ary minitsika ary manantentsika fa tsy maintsy hisy fiovana eto Madagasikara. Tsika mitady fanabeazana ny tsanakatao nefa tsy mahafoy vola anomezana anakaramana mpampianatra mahay. Nisy fiovana tanteraka ny fitantanana ny rafi-panabeazana eto Madagasikara raha nambaran'ireo avy amin'ny firaisamonim-pirenena anio. Fiovana izay misy fiantraikan'ny lalina amin'ny tontolon'ny fanabeazana ny zavatra tsikaritra hoy izy ireo ny fahaizan'ny malagasy mandrafitra zavatra iray na planification fa ny fanatanterahana ny tena mbola mila ezaka mafy. Miainga ny mpampianatra ny fampandrosoana ny fiatry ny fanabeazana ny ankapobeny ka ny dikan'izay dia ny hoe fanomezana lanja ny asan'ny mpampianatra amin'ny alalan'ny karamany amin'ny alalan'ny fanomezana tombony ho azy manokana rehefa ho afekeny satria misy ka misy olona tsy asaina afekeny amin'ny zone 2 zone 3 lafilavitra tsy manana mety manana ny fanjakana lasa miantso teny izy to miantso biby fitenena. Voalohany sy faharozaina
olana eo amin'ny tevola sy ny vola tokana amin'ny fampandehanana fanadinana matetika dia mahatonga ny olana ihany koa amin'ireo olona mikirakira ny fanadinana fa tara amin'ny vacation izany fa tara tahaka ny fitondram-panjakana dia mandray anjara amin'ny fametrahana sy fampiroboroboana ny fanabeazana tsara kalitao eto Madagasikara ny firaisamonim-pirenena ka amin'izao akatoko ny fanovana ny mpikambana ao amin'ny governemanta izao dia nandefa taratasy misokatra ho an'ny Andriamatoa Filoha Repoblikan'i Madagasikara amin'ny safidianana ireo minisitra misehatra eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana. Ny fikambanana firaisamonim-pirenena miasa amin'ny sehatra ny fanabeazana dia mandroso izao toko-kevitra sy tolo-kevitra izao ho amin'ny fisafidianana ireo minisitra misahana ny fampianarana. Politika mahavovaly amin'ireo fepetrarehetrarehetra nytenenina teo fa ny singanina hatrany hatrany hoe toetoetra tahaka ny ahoana tokony anany olona manana fanetretena tsy voatery misy hoe loko politika fa amin'ny mampa hoe lara-pamehana ny fanabeazana dia navaiza ny fiaviana dia tokony olona mafehany anday sehatra aloha izy mahay mampivondrona olona koa aorinany hoe ndao hiaraka na dia hoe loko politika hafa ihany koa na tsy loko politika hafa tsy loko politika izany mitondrana anazy tsona fa ny fahaiza-manao ny fanetretena lehibe dia tokony efa mametraka sady antsika hoe olona no tokony napetraka voalohany amina ministera anankiray olona mampatatra an'ilay sehatra olona tsy hoe zavatra hafa nataony taloha fa hoe olona mafy tsara an'ilay izy zany dia olona manana nataony ihany koa hoe famarinana tsy manana kasiraoly izy na fitenenana angambany. Simba ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara hoy izy ireo. Vokatry ny fanaovana fitaovam-politika ny fanabeazana, ny kolikoly amin'ny endriny maro, ny olana ara-bola, ara-materialy sy ny sisa. Mandroso tolo-kevitra ho amin'ny fisafidianana ireo minisitra sehatra eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana arak'izany. Minisitra izay tsy mahay mamantatra sy mahafehy ny olana maro samihafa mianjady amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Olona manana fanetretena, manao lara-pamehana ny fanabeazana sy mahafehy tsara izany sehatra izany. Zavatra hita sy tsapa rehefa misy fiovana dia mametraka eo amin'ny enim-bolana na 5 volana eo ilay olona vaovao miditra vao mahavita mandray ny fanohizana ny asa teo aloha. Ary eo ny fanovana ny fanapahan-kevitra ny raisana izay efa hita fa mizotra ho any amin'ny hoe fahatanterahany programa natao azy dia noho ny finiavana te hametraka dia tanana ihany koa rehefa mandray an'io andraikitra io dia tsy mampanina mihitsy ny mametraka ambanin-javatra ilay fitohizan'ny raharaha fa ny manova foana na dia ho amin'ny fahasimban'ny zavatra efa natsangana teo aloha ary. Misy moa ireo lara-pamehana izay tokony hifantohan'ny hetsiky ny ataon'ireo minisitra misehatra ao anatin'ny fanabeazana amin'ny taona ho avy iny raha ny fanazavan'izy ireo. Izay ahitana ny collectif des citoyens et des organisations citoyennes, ny Dina sy Rindra ho an'ny vehivavy, ny ONG Voarary, Mouvement Rouille, FEFT Madagascar, Jai Association, Mouvement National pour l'Éducation pour tous, ONG Ravitsara, Projet Score, Education Network ary MSIS Tatao. Nametraka sy ny safidy ianao ho lara-pahamehana ny fivelarana amin'ny maha-olona izay tafiditra anatin'izany ny fanabeazana. Andraikitry ny rehetra ny fampandrosoana ny fanabeazana izany hoe tsy misy fanavahana fiaviana na anjara-toerana ao amin'ny fiarahamonina na farim-pananana na ihany koa fronana ara-politika ary tsy mety raha tsy izay.